ilaiko ny atsara raha mba misy tsaratsara na aminao davireny hoe matsoky anao tsy ao amin'ny fiainako atao farany tsara na aminao matsoky anao teo amin'ny fiainako nasenao fa tsara aloha ianao isaky ny miaina Jesosy io ilaiko ny atsarana Jesosy koa vavaka androany antso zay fahatsaran'Andriamanitra zay tenen'io zay tompo ilaiko ny fahatsaranao eo amin'ny fiainako hoe ilaiko ny fahatsaranao anatin'ny tokantranoko hoe Jesosy ilaiko ny fahatsaranao anatin'ny asako ilaiko ny fahatsaranao anatin'ny fanompoko hoe ilaiko ny fahatsaranao anatin'ny fiangonana misy ahy ilaiko ny fahatsaranao anatin'ny sampana misy ahy ilaiko ny fahatsaranao amin'ny jery ataon'ny fiainako Jesosy ilaina ny fahatsaranao satria anao le Andriamanitra tsara sady mpanao ny tsara anao le Andriamanitra tsara sady afaka manao zavatra tsara amin'ny fiainanay mankalaza ny anaranao zay tompo manome voninahitra anao sady zay midera sy ny aja dia averinay aminao sady mamerina fisaorana sady tsy fantanay fa mombanay anao amin'ity fotoanandroany ity mankalaza ny anaranao zay tompo mankasitraka ny amin'ny fanatsianao amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny anaran'i Jesosy milohanao hipetraka dia afaka miarabany akaikinao ve anao hoe tain'Andriamanitra manokana ianao hoe afaka mahazo toerana antsika tompoka amin'ny anaran'i Jesosy dia eo ampipetrahana koa anao tokony mbola hiaraba olo eo akaikinao hoe voatà manokana koa ianao androany hoe amen koa fa miaraba olo moko mba ataovy raha amen tain'i Jesosy atsika jiaby voalohanteny isaorantsika lehibe Andriamanitra satria nanomera antsika sinondry androany tombonandro ahafahantsika iona amin'ity toerana ty androany isaorana manokana koa lehilahin'Andriamanitra zay mpamorona ny fiangonana Zona Fraisina international tsy izy moa fa apôstôly David Rakotina Anjasana sy pastera Azoravadiny zay mikolokolo ny ara-panahintsika hitan'izy ireo miavaka ny tompo ao anatin'ny asa fanompona zay ataony tsy kely tsy farany isaorana moa ny présidenty ao anatin'ny plein temps zay manome fatokinana koa androany ahafahako hitondranao anatin'ny afatra foy voateo ariva teo moa zany azo an'ity afatra ty dia misy matoky fa hianatra lehibe tsika sinao androany amin'ny lalan'ny fanamasina amen isaora koa mipastera rehetrarehetra satria raha misy ho amin'ny pastera matetika teneniko mba kely indrindra ao anatin'ny plein temps dia zaho anatiny fa mba nomena fahasoavana zany androany dia izara zay afatra nomeny tompo ho antsika rehetra mankasitraka ho anisan'ny tsampana ary ianao zay mety sambany tonga eto isaorana manokana anao fa hitanao mihoatra Andriamanitra androany arabanio akaikinao hoe tonga soa eto an-toeram-panjesena hoe matoa anao tonga eto dia tadia fa marobe ny zavatra nanakasakana fa resinao zany amen ary ho an'izay mety mbola misy zavatra manakasakana ambarako fa resinao amin'ny anaran'i Jesosy tenenio akaikinao tsy maintsy manjesy ianao miveketo hoe amen dia tiako ny fonao sansanao manomboka hifantoka amin'izay androany satria raha misy ny zavatra tena hoe important indrindra dia ny tenin'Andriamanitra amen tenin'Andriamanitra dia afaka manasitrana olona ary matetika ty pilipitsa ty tenen'olona hoe pilipitsa masina fa raha dikany atao hoe pilipitsa dia fisotoman'olona avy anaty lavaka zany hoe misy olona zany mety mpangalatra be izy fa rehefa nanomboka naheno afatra avy tamin'ny pilipitsa izy dia lasa pastera amen mety misy olona mety mpitenjatsy be izy fa rehefa nanomboka naheno afatra avy tamin'ny pilipitsa izy dia nitotomony tenin'Andriamanitra dia mety lasa mahay tsy haiko hoe mitory-teny efa ny entaloha mety magnasa foagna raha iny ka tiako anao androany mba hiento tsara amin'ny anaran'i Jesosy fa misy afatra vitany tomponao amin'ity hariva ty zay ahafahanao hitsangana eo amin'ny fiainanao amen tenenio akaikinao hoe anangana anao ny tompo hoe amen misy mizaka ndraiky zatsy raha malemy ianatsika sao anatina minitra vitsy ianana atsika tsy mana fotoana lavabe moa tsika raha sitsika loha hevitra izy dia raisitsika ny loha hevitra hoe ilaina ny fisisianao dia mba arabony akaikinao hoe mila misisika ianao hoe amen atsika raha mahita fa misy zao mpanao baolina malaza ataontsika hoe Cristiano Ronaldo Lionel Messi fa tsy hoe rehefa eny ambony terrain izy reny dia miandronao tsy zao dia maty mibaolina fa na dia izy efa tegna hoe meilleur buteur meilleur joueur tsy maintsy misy zavatra sisia mafy vao mahafaty baolina izy amen dia ohatr'izay koa tsika sanao amin'ny fivavahana
mila misy zavatra mila sisianao mafy a vo afaka no azonao. Zany mba tonga ny baiboly fa manomboka avy amin'ny John mpanao batisa hono mandeha aty dia ny fanjakan'Andriamanitra tsy rombahana amina bekoretaka fotsiny hoe rombahana amina inona ka ilainy ianao androany misisika ary ny fisisianao androany dia amaky tenin'Andriamanitra isanao amin'ny boky ny Matthieu toko 10 dia raisitsika ny andininy 12 dia ajantsika hatramin'ny 420. Matthieu 15 22 à 26. Raha nanaraka anao Matthieu anao izy ny pasteur toko raha nohitonao fa tsy nanaraka anao dia mba vakitsika izay boky ny Matthieu zay Matthieu 15 22 à 26. Vaky toy zao ny tena amin'ny anaran'i Jesosy. Mahita ve antsika rehetrarehetra? Mbola tsy ahitanay zany fa mbola amin'ny Luka aloha zay pasteur. Avadibadio faraparanao fa ao misy Matthieu. Matthieu 15 22 à 26. Vaky toy zao ny tena amin'ny anaran'i Jesosy. Ary izy nisy vehivavy kananita anankiray nivoaka avy tamin'izany tany izany ka niantso hoe mamonjafo amiko. Mamonjafo amiko tompoko. Zanako Davido, ny zanako vavy ampahorin'ny demonia lohatsy. Manina hoy ny zanany vavy? Ampahorin'ny demonia lohatsy. Fa izy tsy namaly azy. Nanina hoy Jesosy? Tsy namaly azy. Karaha hoe zany misy olona matonga eo amin'ny pasteur 3 femme hoy ny talata sy lakamisy maraina, olona misy devoly. Ohatrohatr'izay zany le tantara dia tsy nahoanin-jareo zany ohatrohatr'izay izy ty tantara ty. Vakitsika le 23 le pasteur 3 femme sao hoe pasteur telo vavy sao izy amizay mora 3 femme amintsika akato. Vakitsika amin'ny fa tapany bio ihany. Fa izy ozy ny tsy namaly azy. Dia nanantona ny mpianaka ka nangataka taminy nanao hoe roay izy fa miantso mafy ahoritsika. Ary izy namaly ka nanao hoe tsy nirahana ho an'olo hafa aho, tsy nirahana ho an'ny onjo very amin'ny taranaka Israely. Zafady fa mifandiso masoko tsy nirahana ho an'ny hafa afa-tsy ho an'ny Israely. Amen. Mifandiso masoko fa zafady fa 420. Ary izy namaly ka nanao hoe tsy nirahana aho afa-tsy ho an'ny onjo very amin'ny taranak'Israely. Zay vao hitako tsara amizay. Fa nanatona ihany raha vehivavy dia niankohaka teo anatrehany ka nanao hoe naninona hoy ny raha vehivavy? Tsy nivindavinda, tsy nambalabala vato fa naninona hoy? Niankohaka. Amen. Nanao hoe tompoko vonjeo aho. Fa 420 farany. Fa izy namaly ka nanao hoe tsy mety raha maka ny mofon-jaza ka manipy azy amin'ny ambokely. Farana 720. Fa hoy raha vehivavy marina izany tompoko. Fa na dia ny ambokely aza mba mihinana izay sombotsombo latsaka avy amin'ny latabatsy ny tompony ihany. Amen. Raha dinianao ty tantara ty dia misy karazana zavatra tena hoe tsy zakan'olombelona nitsanga. Dia ty vehivavy ty tsy hoe olona nitahinda tamina vola be fa olona efa hoe ao anatina hoe karazana situation sarotra. Raha tokony hoe diniana zany tokony hoe tambotambo ny menana azy, safosafo, fa tsy zany zany ny azo mifatora. Hoe tsy nirahana ho anao zay. Mbola nampiana anarana hafahafa koa hoe alika. Fa vakiny baiboly fa niankohaka hoy ny raha vehivavy. Amen. Ohatran'izany koa tsinsinao eo amin'ny fiainana. Misy karazana problème mila hidivanao mafy vao resinao. Misy karazana aretina mila tena hidivanao mafy vao afaka hositrana aminao. Amen. Za mampatonga anareo manjantsika misy fotoana hoe voaloham-bolany manao fanatitsy, manao valitary, izy ireny karazana fisisianao atonga le fandresena mba ho azonao. Amen. Ka eto baiboly dia mitodika amintsika hoe izy amintsika rehetrarehetra mba te aomby. Mety tsika jiaby koa sana yaho boky saika te aomby ihany fa le atonontonony. Tsika jiaby reo samy te aomby daholo. Fa le fombiazana mila fisisiana. Amen. Araka ny tenako hoe misy olona ho azo tsy nahazo vady izy raha tsy roa taona. Tao anatina 2 ans izy nanjengy viavy fognany. Saika tsy azo mihitsy viavy io. Misy an'izany indesiny mandeha tsy haiko amin'ny Belle de Jour fa indesiny jusqu'à amin'ny gastro fa tao anatina 2 taona izy zay vao azo. Zany hoe nisy zavatsy effort mafy be nataony taovana ino izy nahazo vady. Maro nefa ny kristiana tsy te hisisika fa te hazo valimbavaka.
tena akaikinao sao dia mbanao lelaka zany hoe eo amin'ny fiainana tsy zava-tsy azoazonao foana zany fa tsy maintsy misy effort avy aminao vao afaka azo ianao. Jereo ty vehivavy ty fa rehefa nahazo teny mahery tamin'ny tompo izy a vao mainka izy niankohaka. Dia teneny akaikinao hoe sao dia nahazo teny mahery tamin'ny présidentenareo na présidentnareo sao dia nilefanao efa tsy niankohaka hoe. Fa maro ny olona rehefa vao anatsapana vao niany izy niditra sambana vao nahitsy anazy amin'izay le tenin'ny président na présidenty niano sady farany idirako sady voalohany idirako. Tsy nisisika anao zay fa lefa. Teneny akaikinao aiza milefa hoe. Amen. Alléluia. Dia jerenao zava-tsantsanga fa rehefa tena niezaka ny asisika ty vehivavy ty a dia tsy mahagaga raha sitrana ihany ny zanany. Amin'ny fotoana rehefa tena miezaka misisika ianao a dia misy valimavaka tsy maintsy hovalian'ny tompo azy. Amen. Misy fotoana ny Andriamanitra mizah toetsantsika ne. Riatanao izy amin'ny fifadikana 21 jours mbola tsy anatiny. Ekaranao atendrombohitra amin'ny 5 maraina. Alefanao alimbavaka. Fa raha ndraika ianao tsy haiko nivady hatramin'ny laoka ny fadinao fa tsy nety mihitsy oziny. Tozony tompo hoe mbola mila misisika ianao oziny ndanandray mandongaliko adiny 3. Zany misy manao amen. Amen. Ka eo amin'ny fiainana zany tsy hoe tsy azonao amin'ny fifadikana izy dia midoka anao fa rehefa tsy azonao amin'ny fifadikana izy a ndanandray riato amin'ny alimbavaka. Amen. Fisisihana daholo zany. Amen. Hitanareo ho an'ny zaza anankiray manomboka hiteraka rehefa akaikikaiky amin'izay le zaza hivoaka dia manina misisika be hita hivoaka. Ho amin'ny vehivavy be kibo mety mahatakatra an'izany. Fa tsy hoe izy efa nomboka hivoaka iny hoe karaha niakatra ty ndraika pasteur aty ambony aty mihitsy ane. Fa matetika izy efa nomboka izy hivoaka iny renao marary mihitsy ana amin'ny col any. Za tsy viavy fa haiko tsara be raha io. Ary za tsy dokotera na hoe sage-femme. Ry pasteur maronao moa tegna mahay an'izay fa izy nianatra momba resaka paramède io. Amen. Fa juste manitona kely nsianao za hoe arakaraka ny zavatra hivoaka matetika marary. Ka matetika tsy isanao rehefa ao anatina problème tsy te hisisika. Nefa ao anatina problème mihitsy anao mila misisika. Amen. Satria zao a rehefa hitan'ny tompo anao fa misisika dia manampy anao azy izy. Amen. Dia ao anatin'izay ndana nefa ifatozy nomeny anao lokany. Aiza mandeha mitady zavatra maro be fa ndana aloha ifatoy le omenanao. Ohatra omeny vatana anao zany dia ifatoy vatananao dia ao anatin'iny vatana anao miaraka misisika zay matanjona anao. Amen. Teneny akaikinao hoe mila mahana tanjona koa anatin'izay hoe. Alléluia. Alléluia. Matetika rehefa tena ezahanao zay fisisihana zay tsy alanao a dia tadifa tsy maintsy mamaly foana ny tompo. Amen. Io zany tsy mifidy tavan'olona io. Na fotsy anao na maintigna anao na tsy haiko bleu couleuranao fa rehefa hitan'ny tompo anao tena miezaka miasisika anao amin'ilay zavatra ataonao a tsy maintsy hamaly anao izy. Ary ambarako amin'ny anarana Jesosy fa zay fisisihana ataonao a ho valian'ny tompo androany. Amen. Amaky tena Andriamanitra isinao amin'ny bokony Matthieu. Boky Matthieu toko 9 ka dia sisika hatramin'ny enveloppe. Matthieu 9:18-26. Mina fa nanaraka anao koa io Matthieu. Matthieu 9. Ito moa zany tsy vakitsika hatramin'ny farany fa izahantsika sinao fizina fa anatsanao tena mamaky anazy. Alléluia. Hitanao ve? Vaky toy zao tena amin'ny anarana Jesosy. Matthieu 9:18-26. Izahantsika fa fitipihana izy fa efa anatsanao mamaky anazy. Vaky toy zao tena amin'ny anarana Jesosy. Ary raha mbola nilaza izany taminy izy, intsy tonga ny mpanapaka anankiray dia niankohaka teo anaty anka nanao hoe maty ankehitriny izy. Izao ny zanako vavy fa andeha re mametsaka ny tananao aminy dia ho velona izy. Fa 7 dia nitsangana niaraka tamin'izay mba dia nitsangana nanaraka azy Jesosy mba ny mpianany. Ary indro nisy vehivavy anankiray izay efa narary 12 taona nakeo ivoany ka nanenjy sombotra ravin-dambany. Nanina hono ty vehivavy ty? Narary 4 taona hono 12 taona. Tsy 3 andro. Ya. Fa hoy izy anakapony na dia lambany ihany aza no ho voatenjiko dia ho sisana ny aretiko. Ary Jesosy niodina. Nanina hono Jesosy? Ka nahita azy dia nanao hoe matoky
raha vehivavy ny finoanao no efa naninona ony nasitsana anao. Anareo aby tsy mamaky eo dia sitsana ilay vehivavy tamin'izany ora izany. Amen. Ity tantara ity dia momba vehivavy anankiray zay nitsija tao anatin'ny taona maromaro. Dia ina zava-tsantsanga ozy ianao tsy andeha hanasitsana ny vehivavy rany nitsanganan'i Jesosy fa andeha hanangana ny zanak'ilay lehilahy zay maty. Fa no fisisihan'ity vehivavy ity dia tsy nagaga raha izy koa nisitsana. Misy karazana zao zany tsy programan'Andriamanitra fa vokatsy ny fisisihanao dia izy valino azy. Amen. Nisy fotoana Ezekia mpanjaka rehefa nahazo faminana tamin'ny Isaia fa ho fatony izy fa tsy ho velona. Zany hoe zany raha ny tokony nataony takeo zany tokony efa andeha hivitany gâteau za ozy na mba indeso ary amin'ny raza fa ho lasagna migna rô kale. Fa ina nataony nitodika tamin'ny rindrina hono izy dia niady varitra. Ay zany ao amin'ny tompomba misy ady varitra. Tena akaikinao misy ady varitra ao hoe. Raha andiny sitrapon'Andriamanitra atsika sanao aleto ny andro. Satria ny ray andro amin'Andriamanitra dia mitovy amin'ny arivo fotoana amin'inona? Amin'ny olombelona. Dia andiny arivo fotoana zany vao azo valimbavaka. Ela be. Fa mila misy fotoana mba miady varitra amin'Andriamanitra. Amen. Dia jereo ty vehivavy ty fa tsy programan'i Jesosy ndeha nasitsana anazy. Fa vokatsy ny fisisiany dia tsy nagaga raha sitsana izy. Amen. Mety misy programan'Andriamanitra namaly vavaka anao fa no fisisianao androany dia ozy hoe omeko lelaka ty fa tena tiako be ny toe-pon'ity vehivavy ty, tiako be ny toe-pon'ity lehilahy ty. Amen. Dia ina zava-tsantsanga tao anatin'ny taona maromaro ty vehivavy ty no nitsija. Zaho milaza aminao fa olona mandeha raha zany tena anisan'ny aretina farany tena mampalahelo. Misy amintsika ary 3 andro foana mandoso ny valana, tsy atsika fa le mandoso ny valana. Fa za milaza to dia valaka. Kanefa ty olona ty tao anatin'ny taona maromaro zay nitsija foanany. Za zany mety seriseriny tegna fa mitovy an'ity mety ranjon'ny vehivavy io. Ary mety tao anatin'izy io mety efa nandady izy vao tonga tamin'i Jesosy. Teneny akaikinao hoe efa mba nisy fotoana ve anao mba tena efa avy nitomany hoe anatina ny tompo hoe. Ny sasany mampatonga anazy mitomany manatina ny tompo efa hainao ny toyany. Ya. Fa ny an'ity vehivavy ty tena tao anatin'ny tena hoe souffrance izy nanatina ny tompo. Ary za misy matoko fa mety nisy nandeha ratsan-tagnan'izy ito ako izy ndeha anjavy an'i Jesosy nidiavin'olo. Fa vao mainka nisisika foana izy. Amen. Dia jereo zava-tsantsanga fa tsy nametsahan-tana tsony izy te fa izy mihitsy nzay ary lasa ohatrany hoe mirakala tsy mihitsy nahazo anazy. Ravin-damby eky nampatonga anazy sitsana. Fa raha vakinao bebolo fa ivehivavy dia efa nandany fananany tamin'ny fitsaboana maro. Fa tsy nety sitsana. Kanefa nagaga zista tazona sombona ravin-damban'i Jesosy izy dia afaka. Amen. Zany hoe ny fisisiana zany dia tsy maintsy misy valiny raha asianao finoana le izy. Dia teneny akaiky miaraka amin'ny finoana venao eto hoe. Zany ndraiky say kaniny tsara be pasteur fa tsy dada moko nitoroteny take fa idodody efa tsy dia aminazy koa finoanako ty. Ina izy no mitoroteny eto finoanao tazomo foanany. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Za milaza aminao fa mafy niadina tsy an'ity vehivavy ty vao tonga tamin'i Jesosy. Mafy niadina tsy an'ity vehivavy ty vao tonga tamin'i Jesosy. Andeha antsika ne anao zao mahita olo marary ao anatina 1 semaine. Za milaza aminao fa enao mety masony to dia mety efa tsy hainao tsy nompoziny. Fa ty tao anatina amina taona maromaro. Zany tegna mahita hoe misy karazana zavatra mafy tegna niaretany tao. Mety nisy karazana roa, mety nisy olona nanisy ndelo aby tao koa nompo taminazy tambany tarifa tsy nahoany. Ty ozy na mitompo ihany ny farany. Amen. Alléluia. Ka eo amin'ny fiainana lasana bavy rehefa te hahita vokatra dia mila vonona ianao hiady amin'ny fisisiana. Amen. Alléluia. Teneny akaikinao hoe mila misisika ianao hoe. Raha ianao koa mamaky ny tantara amin'ny Barthomeo jamba. I Barthomeo jamba tsy hoe efa nahitan'izany Jesosy zany hoe Jesosy lava sombotra, Jesosy zany karaha baribarimaso, lava tsy mbola hita amin'ny masony. Fa vao naheno fotsiny izy hoe Jesosy mandalo zao dia mety le olona efa nitantara tao, le olona misy olona mba mitatantara misy Jesosy zay ka zalahy gijagija zany e, karaha noho ny olona amin'ny pasteur antsika pasteur Davida zany zalahy même mitoroteny e, dia tonga aketo ny sasany. Amen. Satria maheno an'le lazy tao tsy zay koa mba nahazo ity Barthomeo ty naheno lazan'i Jesosy izy fa mbola tsy nahitany Jesosy. Hoe Jesosy mpagnasitsana
Jesosy afaka mampiratsy olo jamba, Jesosy afaka manangana maty, voana eny izy Jesosy mandalo narinim-bolo lambany. Tena ny akaikinao hoe mety patalon koa efa nariny tamin'io e. Asi mety mana pataloha izy mba isolony eny andalana fa tsy nahoany tsony. Ty ozy niany miaraka very any. Amen. Eo amin'ny fiainanao zany mila misy zavatra arinao koa raha tianao anao ahita vokatsy. Voalohany arinao dia arino avonavona. Rô vao miavonavonao tsy ahita vokatsy. Faharoa manarak'izay ndana manetsy tena. Dinianao fanetsy tena re tompoko nahazo anjeto mpanompon'Andriamanitra reto tato. Fa tsy hoe friariana na fizahozahoana. Maro nefa ny olona tsy te hanetsy tena fa tonga dia te ho tafita daholo. Nisy fotoany profeta Iva nitory teny hoe aiza malaky milingilingy eny ambony hazo avo eny izy fa sao dia tsy zakanao ny rivotra. Ny akamaroantsika nefa te tonga dia andehana amin'ny laingony eny. Misy fanenitra amin'izay manaikitra avakeo zay vao milatsaka ambany aty sady mivonto maso efa hainao ny toyany. Fandana manana le toe-po hoe manetsy tena dia esoriny avonavona. Amen. Dinianao nefa raha anao maky an'ity tantara ty fa i Bartimeo iny nisy olona nanjara tsy teny tsony e. Hoe mangina oziny. Fa vao maika hono izy naninona niantso mafy. Misy amintsika nefa voazakain'olona am-piangonana. Rô anao raha tsy magnevavavaka fiangonana akao e dia efa iny dia tsy mandeha koa izy. Zaka ry vao maika za mandeha. Tena akaiky rô vao maika za mandeha hoe. Amen. Ka raha tianao anao hita vokatsy eo amin'ny fiainana dia ndana manala ny avonavona. Fa maro ny olona te hita vokatsy nefa miavona. Raha ny avonavona tompoko ty vehivavy ty tsy sitsara ohatry izay ny aretinany. Raha ny avonavona Bartimeo jamba jusque niany mety mbola tanapasana izy fa mbola niaraka tamin'ny vonga maso tsy nisy. Fa noho ny fisian'ny fanetsetenany dia tsy mahagaga raha nomeny tompo anazy zay nilainy. Amen. Ka ianao tonga eto amin'ny fanetsetena amin'ny fisisiana dia tsy mahagaga raha hovalian'ny tompo androany mivavaka anao. Teneno akaikinao hoe tsy mety tsy manjay valiny ianao androany hoe. Amen. Alléluia. Eto amin'ity vehivavy le niezaka nisisika tao ampovoan'ny olona maro be ty dia tantara anankiroa samy hafa mihitsy. Ny anankiray efa olona efa maty fa ny anankiray mbola olona marary mafy. Dia misy ao amin'ny fiainantsika indraindray ohatry izany. Misy ao amin'ny fiainantsika indraindray ka misy zavatra henonao marary. Ary misy karazana zavatra ao amin'ny fiainantsika henonao mihitsy efa maty. Fa ny solution meko anao ndana misisika ao amin'ny tompo ianao. Fa afaka manangana amin'ny maty ny tompo ary afaka manangana amin'ny malemy. Amen. Tena akaikinao hoe mety varitra anao ve maty hoe. Andana misisika amin'ny Jesosy hoe. Mety tsy haiko hoe ny fahasalamanao ve marary hoe. Andana misisika amin'ny Jesosy. Amen. Misy olona zay nisy fotoana mba nanasan'i Jesosy izy amaranako azy. Rehefa nanasan'i Jesosy lehilahy io nisisika mafy izy satria Jesosy mpanao fahagagana hono dia mba eviteko manokana oziny Jesosy. Dia ozy ny tompo hoe amilady za ozy ny tompo tonga any aminareo any amin'ny ray tolakanjo. Fa homaniny sakafo fa rehefa mavita manao fitoriana filazantsara kalamanjana dia tsy maintsy tonga any aminao any ary zanako lahy. Fa tonga lady dia efa nikarakara mihitsy rahalahy satria anjay le mpanjaka mpanjaka sy tompony tompo. Amen. Dia inona zavatra nitsanga ozy tonga ny amin'ny 12 sasany efa vita ny couvert jiaby. Efa préparé raha jiaby miatsa amin'ny limonade lombolombony bonne année. Lombolombony Christmas mihitsy ny tamin'io fotoana io. Tonga ny tamin'ny ray pile tsy netongo Jesosy. Ingany efa ne voslong. Ozy inga fa mbo mandenga ozy zalahy Zagnahary iny. Zany mihitsy ny miambarany. Mandenga hono Jesosy. Ndasidasina bitibitika ozy roa mihitsy akoatsy tonga izy hinana za oziny. Nandrasina 2 minitra tsy mety tonga. Ozy fa tsy hoaniko ndraiky jiaby fô. Nanao alitanareo le akoho reny izy, nanao le akoho ohatsa laky moa zany nalagna fogna le anatiny akao dia le natao boribory be reny. Hainao angambany zany tsy mila atoranao aby. Dia inona zavatra nitsanga? Rehefa natao tamboly latabatra le akoho niaraka tamina couvert, alako izy inga tongonilany ty lokany ty hoaniko manjam-potongan'i Jesosy. Dia nesory ny tongonilany fean'ireny izy zany nohaniny. Tsy efany. Dia iny tonga amin'ny fotoana amin'ny ray sasany tonga Jesosy miaraka amin'ny mpianany 12 tonga dia tana amin'ile latabatra amin'ny mason'ny tompo satria tsisy tongony le akoho. Tsy anaty baiboly zany sao zaka zala amin'ny verset ina misy zany na pasteur tsy anaty baiboly zany fa koragna ho an'zareo mpanao efa hainao ny toyany. Amen.
dia ina zavatra nitsanga ozy anao to de nivaliny le zavatra nijereny tompo azafady Jesosy ozy fa ny akoho aty aminay ohatry zao daholo zay to de navaliny a Jesosy tsy mbola teva to de tany amin'ilay akoho zany fangamozy Jesosy ty akoho tsisy tongony ty ozy fa ohatry zao daholo ny akoho aty aminay tsisy tongony ilany de ozy ny tompo hoe mandraigna izy zany tsy namaly fa anatiny any hoe zany namorona ny akoho ahoana moa tsy fantako fa anankiroa no miforoniko ny tongony fa tsy anankiray de rehefa vita ny sakafo tena sakafo voky Jesosy nafanamboky Jesosy karaha noho ny dada le mafana ke mila ventilateur fa tamin'ny andro ny tompo boky zany mbola tsisy ventilateur de nandeha nakany amin'ny zaridaina Jesosy mba andeha hitsangatsangana akakarivotra zany e ka tamin'ny fotoana io koa leran'ny akoho natory de hitanao akoho moka rehefa matory matetika mampiakatra tongotra ilany karan'izao de le matory de io zany tompo zany mba mivoaka te ivelany jereny Jesosy matory miaraka amin'ny gana sy ny akoho tanao Jesosy ozy ny akoho aty aminay tsisy tongony ilany ohatry zao daholo ny akoho ozy de teo am'izay moka Jesosy tonga saina hoe alao ozy ny Jesosy torahako reto akoho reto ozy mifahitako eto ny lainganao androany fa rehefa torahako reto akoho reto mivoaka daholo ny tongony zao androany voan'ny toraka le akoho izy niaraka mitsamboatra ina nalefany tena mahefagagana anao fa nasiana tongony ny akoho anay misisika ihany le lehilahy fa misisika ao anatin'ny fanamarina tena maro ny olona manao an'izany misisika fa ao anatin'ny fanamarinany tena tena akaikinao hoe sao de mbanao zany hoe antsony any Jesosy ao anatiny akao tompo tario aho rehefa misy am'izay zavatra tsy mety ataony ka inona tsy de fahotana be fa nataoko bitibitika miny zay ny nataony misisika ao amin'ny fanamarina tena ohatry zany ty lehilahy ty niezaka ihany izy nisisika tamin'i Jesosy fa nisisika fahainao ny toyany tsy tonga volana tsy tonga taona ka rehefa misisika ao amin'ny tompo anao de omeo anazy zay farany tsarana aminao ina moa farany tsara aminao solomasoko pasteur tsy ino farany tsara aminao zany ny fonao farany tsara aminao baiboly de milaza fa Andriamanitra ao no mamatatra ny vosiny inona ny fo ka le fonao mila omenao an Jesosy rehefa isisika anao ampiarao amin'ny fonao le izy amen satria misy nidonginy tompo amintsika sanao andro manalina hoe mitsangana ambaravarana za oziny raha misy meno foka omo varavarana tsy le varavarambe anareo izy io fa varavarany fotsikany io valerandrindra amin'Andriamanitra afahany miditra ao anatintsika sanao ao amin'ny fanahintsika sanao de teneno akaikinao mba nomenao ny tompo fe fonao e sao de menany Jean-Cri fogna tsy Jean-Frédy Jean-Cri sao de menany Jean-Cri fogna fo fa tsy menany tompo fa maro ny olona misisika izy fa manamary tena ary misy koa misisika fa manamelo tena ao amin'ny tompo tsy misy fanameloana fa ao amin'ny tompo misy fana natao hoe tsara lavitra amen mety afinareo zavatra tsara taminao androany Andriamanitra fa mbola misy tsara nino hotona amintsika sanao amen nisy vehivavy raika zay mbo nisy fotoana zany tao anatina formation tamin'izay de ina zavatra nitsanga ozy anao tamin'izay de parany voalohany nanamboatra trano de vita fanamboarana trano iny nafinaritra anazy zany le raha nataoko de anao ozy mandeha aty aminay ozy anao alohanao ozy na mipetsaka aty aminay mihitsy anao oziny de ina zavatra mitsanga vao miditra koa zao asimo mafatokotany lila be karanty mafatokotany asimo mamboly flera ina amizay mahandro mangazo le pika reny zareo de andrahoina kokoty mita atao amina kiter reny asiny mikiky aniny mainty be iny anao anao amin'ny folo maventy tsy hoe za madinika ya misy fotoana izy efa amy roa ambin'ny folo mirava ny zanany amy raiky ambin'ny folo asy manjo karadobo zany efa hainao ny toyany ela vao masaka monomonona amizay anao vakeo fa ny zavatra tena nazahoako lasa marobe ny zavatra haiko tao anaty le izy misy zavatra tsy haiko tana amin'ny fiainako fa tao nampianarin'ny tompo anahy de haiko le izy amen ka mety misy zavatra mitanao marary aminao lazanao hoe perte anao fa ndraiky izy io ahita vokatra amin'io anao amen misy fotoana zany izy fotoana asiny mandeha basy anjana ka malaka taina omby amina gony zala amy dimy mandraigna amin'io agny izy amin'io mipetsakana tanamako fa marobe zavatra nianarako tao anaty le izy ary taoko nisy vokatra tamin'ny fiainako taty afara amen ka eo amin'ny fiainana zany zatao hoe tsy tian'olona anao raha misy zavatra mety hoe ampandalovan'ny tompo aminao fa misy zavatra tiany tompo aseho aminao ambadika an'iny mba tonga anao atakatra hoe ay moa zany ny zavatra rehetra de miara-miasa marina mba hasoa amen alleluia teneny akaiky hoe nahazo lesina ve anao e
dia ino no mba lesona azy nono tsy ataoko olona asy temboko fa mboantanio anazy hoe inona hoe sisika tory ve sa hoe sisika fanjiagna azony take sa hoe sisika ino mila misisika foagna dia raha misisika foagna raha koran'ny sasany mbo ino le raha azony e zany nahazo akoho ilany ny sasany isaorana ny tompo finisy nahazo akoho amen zay raha sanabavy eo amin'ny fiarahana amin'Andriamanitra aiza atao olona mihitsy nanalanao amin'ny Jesosy zany andana foagna moroso hoy Paoly apôstôly hoe zoro izy lalana masaka zay efa zorana amen andao tena atao hitan'ny tompo hoe ninina zavatra mitsangy eo amin'lohantsika tsika miaraka amin'ny Jesosy hatramin'ny farany amen na aretina io na ino io misy isy foana fa mbola ho avy fotoagna analan'ny tompo an'io mety enao zao izy misy hoe efa mba elany dia tavanao vady zay hoy za tsy mety nahita vady misy ne paster andana misisika foagna fa efa misy tsara lavitra miandry anao mety misy amintsika nampiasa vola ozy fa maty foagna perte foagnany andana misisika foana fa ho avy ny fotoana mbola hamokatry anao amen nisy fotoana za mba nanao androantsy tamin'izay hoe nisy zao nanao ledsi izy perte foagna isaky manao ledsi fa tamin'ity taogna teo izy nahazo be da be misy tombony zanao izy zany na tsaky nanao impoly izy takaminy fa veta foagna hono izy fa nisisika foagna izy nisisika so izy nahazo bénéfice marobe ka eo amin'ny fiainanao aiza tsy farita zay mety lasanao anao fa andana misisika no avinao teneny akaikinao mila misisika no avy anao e fa efa miandry anao any tsara lavitsy amen alleluia nahazo lesina avy anao e amen andao mba hiaritsanganatsika hivavaka e andao mba araka an'izay afats'Andriamanitra zay hoe mila misisika andao mba hivavaka tsesinao androany mba omen'Andriamanitra toe-po mba ahafahantsika sinao anatona an'Andriamanitra amen teneny tompo hoe tompo ome toe-po mba ahafahako anatona anao mety misy ranomasina mena hoe malona lohako mety misy karazana tafio-drivotra hoe Jesosy mety misy karazana Egyptianina hoe Jesosy fa avy eo mba hisisika mba anatona anao e avy eo mba hisisika tahaka an'ity vehivavy Kananita ty hoe tahaka an'ity vehivavy naratao anatin'ny taogna maro ty hoe tahaka amin'ny Bartemeo jamba hoe ary rehefa nisisika izy hoe tompo dia nataonao nahita ny voninahitra ao asanjato mivavaka atsika amin'ny anaran'i Jesosy raha eo mivavaka zay amin'ny anaran'i Jesosy nampianatra anay anao androany fa hoe mila misisika Jesosy fantanefa nisy olona koa tonga teto tao anatin'ny fisisiana lalina mety nisy karazana zavatra marina no antohana anazy fa noentinao teto izy androany ary raha oentinao eto izy androany Jesosy dia inonay maromarina koa fa misy valim-bavaka tsometsomenao azy satria araka ny tenao milaza fa zay rehetra manatona anao dia tsy mba ho lavinao mihitsy mivavaka manokana zay androany tompo Jesosy io ometoepo zay mba afaka anetsy tena esora aminay ny avonavona Jesosy esora aminay mifananjata-tena sy mifanamelohan-tena fa omeo anay le toe-po mba ahafahanay hisisika Jesosy ahita ny voninahitra ao omeo anay le toe-po mba ahafahanay anatona anao omeo anay le toe-po mba ahafahanay ahita zay mety fahatsaranao miasay anao ray masinao miasay ao amin'ny fiainanay ianao androany miasay ao mombamombanay ianao tompo miasay ao am'izay mety makasikasika amin'ny fiainanay ianao raha te misy aminay mety mitomany ao anatin'ny karazana zavatra mety hoe mampidelira mihitsiny voalio manokana izy tompo amin'ity androany ity satria nanaiky izy androany mba anatona anao nanaiky izy androany mba ho tonga eo amin'ny fanatsianao ohatrina eo anatsianao tompo sa mifangatana zany androany mankalaza anao zay kasitsaka tompo ambany latsao no tiako eto hoe raha toto tafiditra ny fiainako amen raha toto tafiditra ny fiaina tsy misy toerana afa-tsy anao tompo osama tsy misy eto hoe raha nafazoa toka zany dia Jesosy malalo zany dia ray masonao eo aminao ihany mampety ny fiainanay eo aminao ihany Jesosy nafahanay ahita ny voninahitra eo aminao ihany nafahanay anasisana ny aretinay halleluja tompo matoky aho fa mialoka mina oshabaraka tambosha nitsanana
no maro tidina reo tebiteby amen sanjia Jesosy malalo reo tebiteby ny fo tiangina voko mitsatsa hambany helatsa mamerina dera sy azahoanao zay Jesosy eo ambany helatsao tokony mahafatahoatsy Jesosy eo anaty anao tokony hafany ay mahita an'izany fanjesena eo amin'ny fiainana zany mankasitraka fanamasinao amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny anaran'i Jesosy tiatanantsika sinao dia afaka mahazo toerana amin'ny anaran'i Jesosy izay moa ny fotoanantsika teto androany ao anatin'izay milohadiantsika anatina filazana sy ny fandaharana fotoana dia anateraka fanaty sinao anatin'izay raha ny manao fanatisa dia ndomba iaraka anatanteraka fanatisa ho an'Andriamanitra atsika sinao asanja tamin'ny lantsary mifanatitsanao fa hivavaka atsika sinao amin'ny anaran'i Jesosy raha eo amin'ny anaran'i Jesosy manatanteraka ny teninao zay androany hoe aiza misosy foana anatsiako raha sy mitondra fanatisa tonga eto tompolahy dia mitondra fanatisa ao moa mitondra ny tena ny fonina sy ny fanahiny ary ao mbola ampiarahany vola Jesosy zany androany ka dia tsofiny rano fanatisa atolotra ny tsirairay avy tompo oka mba vita be amin'ny asan'ny tompo ary ne tompolahy zay mety fanatisa tonety na fanatisa malalaka na ezaka anatin'ny fanohanana asan'Andriamanitra na ny ampafolo-karena ambarako amin'ny anaran'i Jesosy fatahina mihoatra ny sambatan'olona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy nanonanay amen afaka mandrotsika avy nafara aty moa zany ezaka ny asan'Andriamanitra dia le maventy reto ny rakitra na ny fanatisa dia amin'ile kely ireo ampafolo-karena mandrosotsika tompoka tain'Andriamanitra